fandaharana miara-mampita rampitso alahady manomboka amin'ny roraka hatramin'ny valora alina Ampiavana be indray tompo-kilasy Togovavy no androsona ny tokantranonao amin'ity sabotsy aliny 10 martsa 2024 ity fotoana ny fampahalalam-baovao izay anasananao manerana ny nosy anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Ety ampiandohana dia ry resaka politika mifandraika indrindra tamin'ny fifidianana no entintsika manokatra ny vaovao. Ninninona mbara dia raiky tapisaka ao an-tsain'ny mpanara-baovao sy ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara ny ampamoaka izay nataony filoha lefitry ny CENI Tery Rakotonarivo. Ijano ho tantara ihany koa ny fahasahiny na miatra-pialana. Androany dia nisy ny fivoriana maika nataony teo anivon'ny RMDM andiniana ny toy ny raharaha. Ny horantsika vetrany ny andindinina izay eo amin'ny sary ny Toky Ramarolà sy Andry Rakotomalala. Fototra amin'ny famoahana vaovao tsy nahazo ny fankatoavan'ny bromaatra fa indrindra teraka savorivory sy korotana no antony nampiatona an'Andriamatoa Tery Rakotonarivo. Nanaitra ny mpanara-baovao iny fanambarana iny. Midika avy hatrany fa nahilika any amin'ny Tery Rakotonarivo avokoa ny rehetra rehetra. Ny 20 febroary fotoana nanaovan'ny filoha lefitry ny CENI iny fanambarana iny anefa dia maro ireo mpikambana eo anivon'ny CENI iny nanotrina azy. Mivory zay satria ilaina mandinika sy manao mamakafaka tsara na manao analizy zavatra misy eto an-tany sy ny fanjakana ny RMDM miaraka amin'ireo antoko politika izay mivondrona ao anatiny mba ahafahana mampahafantatra amin'ny vahoaka hoe inona marina ny zava-misy. Misy mantsy ny feo mandeha tseroa fa hoe ny TIM sy ny HVM maro mpiaraka aminy no ao ambadiky ireny fanambarana nataony Tery Rakotonarivo ireny. Diso be zany, tena diso zany. Tsy niona ary tsy nifampiresaka tamin'ny Tery Rakotonarivo izay vice-président-ny CENI mihitsy ny tenako. Ary tia laza koa aminareo fa matoy izy nanambarana iny nanambarana izy tamin'ny fomba ofisialy satria niaraka nivory niaraka taminy raha niantso ny mpanao gazety izy niara-mipetraka taminy teo iny le sary iny. Faharoa niteny tamin'ny alalan'ny CENI satria tsy tetaterana ny président CENI fa tany ivelan'ny Madagasikara. Ka raha ohatra nisy tsy fanekenana tsy teneniny dia tokony nanao démentir zareo teo ny eo ihany. Fa ny zavatra niresahan'ny vice-président-ny CENI Tery Rakotonarivo dia tena marina ary mino fa tena milaza marina izy nijoro tamin'ny fahamarinana izy. Ny tena marina dia efa tsy vaovao intsony ny filazana fa nisy ny doublon teo amin'ny karapanondro sy ny lisy-pifidianana na ny OIF na ny safidy indrindra ny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara sy ireo vondrona maro dia efa samy namoaka ny tsy fetezan'ny anarana sy ny numéro miverina avokoa. 101 251 140 933 Randre Naivo Manasoa Jean Charles amin'ny EPP Amboy Manatika salle numéro 5 Tanjombato Antananarivo. Dia mitovy tsy tamin'ny koa numéro an'tikadra anankiray ity le hoe tonga dia manaraka ity 933 Randre Naivo Masoa Jean Charles tao amin'ny EPP Volisarika salle numéro 4 Antananarivo deuxième arrondissement. Dia ohatran'izany koa mbola fahatelo mitovy amin'ny koa mbola misy telo miverina telo zany azy. Randrianaivo Masoa Jean Charles mody anarana amboarina kely fotsiny ataony. Dia nifidika izy tao Ambohibe Masoandro, Ambohibe Masoandro, Ambohy Tolomahitsy manjaka indrindra lasa lavitra izy zany nifidika. Singana rezaka hoe sarotra miady amin'ny marina. Mbola manodidina ny resaka doublon izay niteraka resabe iny hatrany dia zava-dehibe ny fiainana marobe tahaka ny androany izay niarahan'ireo mpikatroka timma rehetra ny fankahita indray. Tamin'io no nanarotana nampatsiahy fa mitoy ny tolona ary tsy hijalony izany raha tsy mipoitra ny marina eto amin'ny firenena. Lopertona sy Manoran-Dremalala no nanangona ny vaovao. Tsy angina ny antokotiko Madagasikara raha tsy mipoitra ny tena marina momba ny raharaha maloto ny karakarana ireny fifidianana maro ny fanesy teto amin'ny firenena ireny nanomboka ny taona 2010 sy 2020. Tsy hoe mangina akory ny tiko Madagasikara manoloana ny resaka doublon ireny
ary ny tiako Madagasikara ny tena anisany antony na mpivoaka an'ireny zavatra rehetrarehetra eny satria fa ela ny tim no niady an'izay fivoahan'ny famarinan'izay tamin'ny fifidianana ny sesy efatra teto Madagasikara dia misy moa ny olona avy any ivelany koa zany zao efa mahita tonga eto amintsika amin'izao anao fanadihadiana dia tsika samy miandro ny toyany tsy nipetraka mihitsy ny atoko tiako Madagasikara nandritran'izay fotoan'izay satria hatramin'izao dia tena mbola manara-maso akaiky an'ireny zavatra rehetrarehetra niseho reny nangataka ny tiako Madagasikara ka ary mety ny tiako Madagasikara irery ary ny tena nanomboka an'ireny zavatra rehetrarehetra reny fa tateo aoriana moa ny olona lasa samy nanaraka tsangana hoe tsy mety reny fifidianan'ireny fa ny tiako Madagasikara dia nitory tamin'ny ambaratonga rehetrarehetra mihitsy na ny teto atoerana na tany velany ary ny taky nanaovana an'izay fanadihadiana sy ny fahamarinana natao anatin'iny fifidianana iny. Sarotra inona ny fanambarana nataon'ny CENI izay nilaza fa tsy misy fiantraikany tamin'ny voka-pifidianana ny fisian'ny anarana miverimberina sy ny fitoviana laharana karapanondro maro tao anaty lisy mpifidianana. Na dia fambolekazo aza no natao teny Ambomalaza tsy azo nadonoina ny ragoavana iankina ny hoavin'ny firenena malagasy dia ny fiadiana amin'ny lesoka nandritra ny fifidianana. Atoizantsika amin'ny resaka fahasalamana ny fampahalalam-baovao tsy mitsaha mitombo ireo olona maty sy marary ny valanaretina coronavirus eran'izao tontolo izao 550 ireo olona efa namony ainy hatramin'izao ary 5 alina sy ray hetsy kosa ireo mitondra ditsimokaretina ity mila entitra amin'izany ny mpitondra fa tsy vazivazy ny aretina dia rahantsika avetrany ny fanadihadiana nataonay eo amin'ny sariny toky Ramarolahy sy Andry Rakotomalala. Mihamana akaiky an'i Madagasikara ny coronavirus. Androany dia fantatra fa olona iray no mitondra ny tsimokaretina etsy amin'ny nosy Mayotte. Efa enina kosa ny marary amin'izao fotoana izao atsy La Réunion. Areti-mandoza ary tsy azo amaivanina ny Covid-19. Mila fanapahan-kevitra matotra avy amin'ny mpitondra eto amintsika. Ohatra azo alain-tahaka tsara ny nataon'ireo firenendehibe. Manao sosikevitra avokoa ny rehetra fa an'ny filoham-pirenena kosa ny teny farany. Za zao raha nilaza hoe tokony hidiana tokony hatsaratra amin'izay reny sidina makany velany reny dia tsy manery azy fa tsy maintsy atao zany fa milaza fotsiny hoe tokony hatsaratra ilay izy ny tena olona mahay mitantana sy mahalala ny tokony ianao ataony eny dia izy irery ihany mandray an'izay fanapahan-kevitra amin'ny fotoana mamety azy sy amin'ny hafantarany azy sy ny vinavina fijeriny manana vision izy zany dia manana fanapahan-kevitra voalanjalanja tsara amin'izay risika mety hitrangy. Tokony mba mijery akaikiny eo ny fitondram-panjakana. Marina hoe aminareo fa misy fiantraikany be da be amin'ny ara-toe-karena izy io na amin'ny lafiny fitaterana na amin'ny fandrarahana ny mpanao hôtely fa tsy azo atakalo zany ny ain'ny olona. Tsisy olona mavidy ain'olona anankiray eto ary tsy isika rery ny tratran'io fahasahiranana ekonomika io fa ny firenena rehetra eran-tany krizy eran-tany io jerenareo tsara ny fidoboka moa filazana zany fidoboka ny bourse. Ankoatra ny fiantraikany amin'ny lafiny toe-karena sy ny ara-tsosialy ho an'ity valanaretina coronavirus ity dia misy fiantraikany lehibe ihany koa amin'ny lafiny kolotsaina izany. Nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera androany ireo mpanakanto malagasy dia i Big MG, i Tansemena, Bastaleon, i Marion manoloana ny fampisehoana izay ataon'izy ireo any Frantsa. Nanambara izy ireo an'ny mpankafy fa fitiavana mozika no nanosika azy ireo ho any an-toerana. Saingy amin'ny alahelo no anambarana fa nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fampisehoana rehetra izay tokony natao tany. Raha ny voalaza trany dia nanapa-kevitra ny filoha ary tsy nahazo atao ny mamory olona mihoatra ny zato. Tsy mora hoy izy ireo ny mandray ity fanapa-kevitra ity fa rehefa niona maharitra tamin'ny mpikarakara izahay 4 mianadahy dia tsy maintsy nanaiky ny fanapa-kevitra hiadiana amin'ny coronavirus. Ny fahasalamana aloha ny zava-dehibe. Araka izany dia nifoanana ireo fitetezam-paritra saika ataony reto mpanakanto ireto any Frantsa. Marina moa fa efa anisany niteraka adihevitra be teto amin'ny Facebook ny faneho-kevitry Big MG sy Marion momba ity coronavirus ity. Tamin'izany no nilazany fa tsy tokony hikoropaka isika malagasy fa valana retina tsy mahavoa afa-tsy ny be antitra sy ny marefo ihany ny coronavirus.
mbola vaovao mifampitohy amin'izay hatrany a dia maro ireo olona izay efa nanio ny heviny mikasika ity coronavirus ity sy ny mety ho tanjakio aretin'io ampitahana amin'ny pesta sy ny kolera. Nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety androany nomena Andriamana Misata sy Andry Rakoto Malala. Mizara be ny hevitry ny mpanara-baovao momba ny aretina coronavirus izay miparitaka ny firenena rehetra amin'izao. Tsy fampitaha nefa ny aretina kolera sy pesta ary ny coronavirus. Le coronavirus matanjaka fa tsy mbola minao zany tsy mitovy anazy amin'ny pesta izy. Ny pesta nitako matanjaka kokoa le coronavirus fa izy fotsiny zany tsy mahavita hoe mampatanjaka an'le coronavirus zany izy ohatrany tany amin'ny firenena tanjaka izy nivoaka voalohany zay mampatonga azy ohatrany malaza be fa raha le pesta manko ty firenena andalam-pandrosoana zany matetika misy azy dia zay mampatonga azy hoe tsy dia nalaza fa raha natanjaka amin'ny pesta ny tena namono betsaka. Misy tsy mbola misy fombany fa izy koa mety mipesta mety aingakaingana fofindra noho izy satria mipesta le loto. Matanjaka be koa rehefa meda be ny olona maty fatiantoka misy fatiantoka mabeda be koa zay ny fahazoko anazy tokony jerevana ihany ny fandehany io. Le izy fotsiny hoe malaza be le coronavirus raha ohatra na any avelany le izy satria le tany manan-karena zany misy an'le izy dia ataondrareo malaza be le izy fa mipesta sy ny kolera matsy ohatrany hoe aretin'ny mahantra le izy dia ohatrany sy tenena nefa na olona maty ny jerevana mety betsaka lavitra an'le coronavirus maty fa zany hoe tsy malaza ohatran'le coronavirus fa le hoe fiantraikany aty moa mbola hatramin'izao mbola tsisy fiantraika le izy mbola tsy hitako izay lazaina hoe ahoana fa zay fotsiny mahakamo rehefa ny tamin'ny manan-karena zany misy aretina atao malaza be fa reny tamin'ny mahantra dia ohatrany hoe tsy fantatra akory le izy. Fitandremana zany amin'izay zavatra izay zany satria le izy aretina mety ny any amin'ny tamin'ny manjoso farany hoe tsy mafy an'le valana aretina ko maika avy eo fa tsika aty amin'ny tany anjalam-pandrosoana. Betsaka loatra ny fitenenana fa aretim-bazaha sy ny mpanankarena ny coronavirus tsy niavina fa mety tsy azon'ny malagasy tsy mitsaha mitombo anefa ny fisian'ny valanaio ary tsy ny be hanitra ihany fa na ny vahiny sy artista izay mbola anatin'ny fahatanorana aza dia voa avokoa. Fahatontosa somatsara teny Ambohimalaza ny fambolekazo izay nataon'ny antoko tiako Madagasikara sy ireo mpanaradia azy tonga nanotrina ireo olom-boafidy teny an-toerana ny filoha Marika Ravalomanana nanao ny angom-baovao Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Mijoro hatrany ny tima ary mandray anjara eo amin'ny sehatra rehetra. Voapirofo izany androany nandritra ny fambolekazo izay nitanterahana teny Ambohimalaza. Tonga marobe ny mpikatroka ary niara-nisa lahy. Zao resaka fambolekazo ataon'ny tim zao aloha zany dia tafiditra ao anatin'ny hoe ao anatin'le redynamisation ny tim mihitsy koa. Ny tim zany amin'ny teneniko teo hoe tsy resaka hoe atoko politika fotsiny fa miezaka manao aktivité hafa indrindrindrindra hoe ho an'ny firenena. Dia mirary sady ho an'ny tim rehetrarehetra parti tim fa aomby be amin'izay zavatra rehetra ho atao. Itsika hiezaka hanao aktivité foana itsika tim ary na tsy tim ary entanana foana ho tafiditra ao anatin'izay anisan'izany zao ny fanentanana ny jeune izay ho ataontsika atsoatsy isy aktivité ataontsika ohatran'ireny hoe aktivité sportive na dia be ho ataon'ny parti ireny zany dia anasana ny rehetrarehetra izay andray anjara. Be dia be ny aktivité ao anatin'izay redynamisation izay isy ny fitetezana amin'ny faritra izay ho atao hanentanana ny olona izay tsy eto Antananarivo indrindra moa zany fa ny eto Antananarivo. Fandraisana tanana ny hoavin'ny firenena no nataon'ny tim tamin'ny alalan'ny fambolekazo io. Nanam-porofona fa tsy eo amin'ny sehatra politika irery ihany no azo anehoana ny fitiavan-tanindrazana. Adidy ho an'ny olom-pirenena ny atao hoe mandray anjara amin'izany fambolekazo zany mba hamaintso ny tontolo ary ny antokotiko Madagasikara ihany koa dia manana ny vinany hoe anatsara an'izay tontolo ihany an'izay. Ny tanjona faharoa dia fanomezana aina indray ny antokotiko Madagasikara amin'ny alalan'ny fionana sy ny ataontsika hoe fiarahana miara-miasa amina sehatra ohatran'izao toy ny fambolekazo androany. Ny antokotiko Madagasikara dia manana tetiandro ny ahafahana zany manara-maso amin'ny fitsiriny reto zanakazo no tanterahana ny fambolena azy androany. Fotoana manan-danja ho an'ny antokotiko Madagasikara ny tahaka ireny satria nanehoana indray fa tsy maty ny tim. Adidy mitoy ny fambolekazo hoy ny filoha nasionalin'ny tim fa tsy vita ny fanatsatoana azy indray andro. Hitanao tsara hoe ny olona rehetra isika rehetra malagasy rehetra
miezaka mbamboly azo na iza tsy anavana taona io tsy anavana toerana io tsy anavana seviny fa mamboly hazo mampirisika koa mamboly hazo nona satria arakaraky ny amboletsika azo betsaka mantsy zao ny azo tapaka dia tsy maintsy solony reny nafinaritra mihitsy ny tena namboly hazo tamin'ny timy matety tiko Madagasikara sy le mpiaradia aminy. Vaovao mifandraika indrindra amin'ny fampitam-baovao ihany antsika manohy izany. Raha ampitso ny fotoana anaovana ilay fandaharana miara-mampita ao amina onjam-peo telo eto Antananarivo dia ny MBS radio 95.4 FM, ny radio Mada 100.8 FM ary ny AZ radio 101.8 FM. Loha hevitra isan-karazany izay mifandraika amin'ny raharam-pirenena sy ny zava-misy eto Madagasikara no horesahana mandritra izany fotoana izany, ary misy ny afatra avy amin'ny solombavamboaka ny Madagasikara Fidèle Lazara Pierre zay tompony ndraikitry voalohany mikarakara ity fandaharana ity. Ndeo raha tsika avy hatrany ny andinindin'izay mikasika an'ilay onjam-peo miara-mampita atsoko tsara izy hoe miara-mampita fa tsy miara-miampita. Miara-mampita raha pitso tolakandro dia ohatr'izao ny fipetrany amin'ny roa eny amin'ny studio ny MBS eny Anosipatrana zany no anasana ireo mpanao politika rehetra tsy akanavaka ka mahita fa misy tsy fetezana ny fitantanan-dra raha-mpanjakana amin'izao fotoan'izao. Io zany mety isiteny ny antoko-panohatra ve ny asaina tsy voatery ny ao anatin'ny antoko-panohatra ohatra ny antoko-panohatra manko dia RMDM fa mety misy olona any anatin'ny antoko fa izy tsy ao anatin'ny RMDM nefa mahita fa misy tsy fetezana zao fitantanan-dra raha-mpanjakana zao amin'izao fotoan'izao. Dia ireo zany ny antsoina aneho hevitra tsy akanavaka antsoina aneho hevitra manomboka amin'ny roa tolakandro hatramin'ny 7 alina. Any afaka tonga zany izy ao anatin'izay fotoan'izay dia misy mpandamina eo zany fandraisana fitenenana dia manazava sy mitondra fanazavana eo izy mikasika an'izay tsy fetezana zay. Marihana tsara fa tsy olona andeha hanasoaso fanjakana no antsoina eo fa olona hitondra tsikera mihitsy zany mavaivay ho an'le fanjakana amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'izao fotoan'izao zay ny antsoina zany mba hahatonga le fitondram-panjakana handray andraikitra. Zay manko ny ananany fanoherana zay. Ny tsikera sy ny fanoherana dia tsy hoe maharatsy zavatra foana fa mahatsara zavatra koa. Ka zay ny ilanan'le zany dia io amina onjam-peo anankitelo zany io no mandeha onjam-peo fa tsy fahita lavitra ny radio MBS, ny radio Mada dia ny AZ radio. Ireo radio telo ireo zany no hitambaran'le izy dia ao ireo zany no henontsika manomboka amin'ny roa tolakandro hatramin'ny 7 alina. Io zany satatra mba havarano ihany fa tsy maintsy mbola isy tohiny zany zay le tafiditra ao anatin'le serasera ny tsika eto anivo ny tiako Madagasikara nasiana rafitra vaovao mihitsy hoe hanao serasera dia tafiditra ao anatin'izay ezaka hoentintsika amin'ny fampitana amin'ny vahoaka zay hoe inona marina ny tiantsika tongavana eto amin'ity Madagasikara tsika ety amin'ny fitantanana raha-mpanjakana sy amin'ny lafiny ara-politika. Vaovao eny amin'ny lapa-maitso nanosy-kely eny amin'izao fotoana izao. Fantatra ankehitriny fa misy ireo olona mikonikonina ny analana Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'ny mahafilohan'ny nandrim-panjakana mpanao lalàna azy. Nanao ny heviny momba izany androany mpanolo-tsaina teknika avy amin'ity andrim-panjakana ity ao amin'ny fanadihadiany Germain Nomenjanary. Io zany dia misy foana isaka ny misy fivoriany anteny meran-dolona dia arangaranga foana io hoe andao ahongana ny filohan'ny Sénat. Ny fijeriko azy za manokana zany dia miverina any amin'ny levitra rehefa tsy mitovy hevitra aminao le olona dia manahirana. Fangamotsinareo maro anisao SVM ka tsy le SVM no mitady hanongana azy fa le misy le SVM ny ala efa lany le filoham-pirenena vaovao satria te hanaraka an'le filoham-pirenena vaovao izy dia misy koa ny indépendant. Zay ny hoe tsy SVM daholo ny ao amin'ny anteny meran-dolona fa zay zavatra logika misy procédure azo atao zay tsy mampaninona zany raha ohatra ka tratrany le fetrisa analana n'le filohany anteny meran-dolona voalaza ny lalàna zany fa ny afotsiny hoe raha ohatra anao an'izany le antokon'olona ninninona antony dia hoy za hoe angamba tsy any amin'ny hôtely no anapahana zany.
fa eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana dia niona tamin'ny katroka timma teny alasora ny ben'ny tanàna voafidy teny an-toerana androany fionana voalohany izy io tao arinina ndraisana ny fitantanana ny tanàna tamin'izany ihany koa no nanaovana tatitra tamin'ny fanomboana ny asa fampandrosoana Lorette Berton sy Manora Andriamalala Atrany. Efa miditra amin'ny endrika fampandrosoana maro ho an'ny tanàna Nalasora ny ben'ny tanàna Volany tao amin'ity commune ambanivohitra ity tao anatin'ny iray volana sy tapany nandraisany ny fitantanana. Ny sosialim-bahoaka ny tena noezahana ny nanan-tsara azy ary mbola mitohy ny fanavaozana. Dia iray volana sy tapany no nanomboana sahady izay zavatra azo atomboka araka ny laharam-pahamehana sy ny inona moa zany moyen to ampelantanana ihany koa. Ka ny fanomboana nataonay dia ny fanadiovana aloha arak'izay azo atao ny tanàna. Zany hoe mbola misy moa zany ny totomombana na izany na tsy zany ary. Teo ihany koa ny ankoatran'izay ny fanamboarana ny ambulance satria ny resaka fahasalamam-bahoaka tsy miandry. Dia atsoatsy ihany koa ny fanamboarana ny lalana Alasora izay makeny amin'ny commune izay tena simba tanteraka. Dia izay no laharam-pahamehana. Ny ankoatr'izay dia misy ihany koa ny zavatra izay nampanantenana manaraka ho azy arak'izay fahafahany eo ampelantanana. Tsy afa-misaraka amin'ny sosialim-bahoaka moa ny fandriam-pahalemana. Mbola tena hijalian'ny mponina Alasora sy ny distrikty ny Avaradrano iray manontolo io lafiny iray io ary tsy ahitam-baolana hatramin'izao. Tena mampitarena vahoaka aloha zany zao dia tsy fandriam-pahalemana, ny fahasalamana ireo dia ny resaka fampianarana ihany koa. Izay tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka Avaradrano satria raha Avaradrano zao ny tantaraina dia tsy lavitra n'Antananarivo. Nefa tena misy ny asan-dahalo tena mitapedina izay tena hoe mampikaikaiky amin'ny vahoaka raha tsy teny fotsiny ny faritry Fehefera na Vilihazo talata amin'ny Volonondry Ambohidrabiby na eto Alasora koa ary dia misy koa izay atao hoe fanafiana asan-jolahy zay sy atao hoe dahalo mihitsy raha zay ny azo anambarana anazy. Efa nitenenina tamin'ireo mpitandro filaminana ihany zany fa zareo koa milaza koa fa hoe tsy ampy fitaovana. Nefa fanontaniana apetraka amintsika izay hoe tokony mba samy maka zany ny anjara tandrify ihany amin'izay andraikitra misy an'ny tsirairay zany fa tsy hoe andrasana anakoto na andrasana be satria ianao nefa eo ianao napetraka teo tokony samy malana ny andraikitra tokony horaisiny zany ny olon tsirairay aby. Notanterahana androany sabotsy fa 14 ny volana Martsa ny fionana voalohany tamin'ny solontenan'ny mponina Alasora. Nanehoana fisaorana azy ireo tamin'ny nametrahan'ny fitokisana eo amin'ny ben'ny tanàna nandritra ny fifidianana natao farany teo. Fa tamin'ity andro ny sabotsy 14 Martsa ity ihany koa ny fotoana natokana teo anivon'ny commune Ivato nankalazana ny andron'ny vehivavy izay natao tamin'ny 9 Martsa fa niavaka izany androany. Ny vadiny ben'ny tanàna teny an-toerana no nitarika izany tamin'ny alalan'ny fikambanana izay mitarihany. Noko fitiavana sy tahiriny aina ny tonga teny an-toerana nanangona ny vaovao. Olona sairana misa 500 no nisitraka fanampiana avy tamina fikambanam-behivavy Destiny. Ny fahatsapana ny fahasairanana ara-tsosialy no antony fifanampiana. Nitarika ny fizarana izao fanomezana izao ny vadiny ben'ny tanàna voafidy teny an-toerana. Za no mieritreritra fa nisambatan'olona samy mba misitraka ny zony ihany fa na izany naty zany eny anivon'ireny gendarmerie pirenena ireny na anivon'ny commune satria misy mpiasan'ny secrétaire ato amin'ny commune miasa ato amin'ny commune ny Ivato dia be da be ny fitaranana azo indrindra mikasika ny famonoan'ny lehilahy ny vadiny. Atreto aloha zany fikambanana Destiny dia mikasika ny sosialy fa kosa zay maminavina rehefa atsoatsy hitatra ny aktivité anay zany hoe hanomboka hanampy andreo zazakam-boty ato amin'ny commune ny Ivato zay dia eo anatin'ny fifampitaizan'ny fikambanana Destiny misy atelier ho atao zany hoe misy fifampivoarana isam-behivavy misy atelier zany mampianatra ohatra hoe mampianatra sakafo mampianatra zaitra mampianatra taozavatra. Fotoana fivavahana no nanokafana ny fanamariana. Taorian'izay niroso tamin'ny kabany fandombiasana ka tao anatin'izany nahafantarana fa mbola isan'ny olana eny amin'ity commune ity ny fahitana herisetra miatra amin'ny vehivavy. No amafisy ny mpahalalana izay nasaina manokana tamin'ity fotoana ity fa mbola isan'ny olana atrehan'ny malagasy ny fampanajana ny vehivavy raha ny taremarika 100 eo ampelantanana.
tontosa tamin'ity androany ity ihany koa ny fionana teo amin'ireo mainty milaly sy ireo mpianatra rehetra efa nandalo teo amin'ny sekoly Paul Minol Androhibe. Ity fotoana ity ihany koa no natokan'izy ireo hifampiarabana nahatratra ny taona vaovao. Ndeo arantsika ny andindiny izay eo amin'ny sariny Andro Rakotomalala fanadiadiny Ravorazafy Mahinina. Mankalaza ny 20 taona any amin'ny taona ho avy ny sekoly Paul Minol eny Androhibe. Iavaka ny fankalazana sy ny amarinana izany miaraka amin'ireo mainty milaly sy mpianatra ary mpampianatra nandalo tao amin'ny sekoly. Araka ny fankalazana rehetrarehetra dia tsy maintsy misy foana ny tsangam-bato izay ho atao. Tena ezaka lehibe zany no tanterahana dia mieritreritra izay aloha zany hatreto hoe hanao terrain synthétique anankiray eto amin'ny Paul Minol ho tsangam-bato anamarinana izany 20 taona izany. Ahitana ny foto-drafitrasa rehetra manaraka ny fenitra araka ny ilain'ny sekoly izany. Kanefa eo ihany koa ny firaisan-kinan'ny hoe pata izany, ny fifankatiavana, fifanampiana eo amin'ny samy mpikambana ao anatin'izany fikambanana izany. Nisan'ny mampiavaka dia ny sekolim-pinoana dia ny fitaizan'ny ankizy amin'ny resaka ara-panahy zany amin'ny sokatra masina. Voromarobe androany ireo mpianatra sy kilasy nandalo teto amin'ny sekoly. Korana sy fety no antony fionana, natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana miaraka, mitota amin'ny fiaraha-misakafo ary ny afara tamin'ny fety isan-karazany. Fa omaly dia nisy hoana lozam-pifamoivozana nandratra olona teny amin'ny faritra Androndrakely iny. Nisy ihany koa ny fahasimban'ny fiara sy ny zavatra teny an-toerana. Dia arantsika avy hatrany ny andindiny izay hoentin'ny Laurette Berton sy Manora Andre Malala. Tahaka izao hita amin'ny sary izao nanjoy ilay fiara niaran-doza tetsy amin'ny lalana bypass eny Androndrakely. Ny kodiarana efatra no eo ambony ary ny varina tany anaty antsana. Ny aliny zoma 13 Martsa tokony ho tamin'ny 10 sasany alina no niseho ny loza. Olona roa no mpandeha tao anatin'io fiara io izay samy naratra avokoa. Tovolahy 3 mpiandry tompotrondro eny amin'ny manodidina no nahareny fipoahan'ny loza ka niazakazaka nijery ny zava-nisy. Zay miambina motera etsy manipy rano etsy miambina motera dia avy eo ohatrany nahenana ny be zay dia tsisy olona mihitsy teto dia nanontany dia nisy zoky be zay teo aminay hoe randre zay efa natory daholo mantsy misy ohatrany tomobila vadika tsy dia ozy izy hoe ay zany dia andao jerenena aloha dia nijerena izy dia hitany efa mivadika marina ilay tomobila dia olona roa naratsa zany. Le anankiray tsy dia naratsa fa le anankiray naratsa mafimafy dia nanankanana 4x4 teto izy dia nijanona le izy dia nihoetiny tany. Misy olona iray nanontany anazy hoe fa ianao zany ohatrany efa nisotso dia efa nisotsosotso kely zay ozy izy. Tantara le chauffeur iny dia ohatrany songona sady niala lavaka izy niala tamin'le camion ka izy tonga dia lasa mivadika anakato. Araka ny fitantarany manodidina dia avy nisotrosotro ny tompon'io fiara io ary mbola nahitana tavoahangy toaka tao amin'ilay fiara tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana ny maraina ny sabotsy 17 Martsa. Hita fa navezabesatra ihany ny fahasimban'ilay fiara noho ny amafy ny hafainganam-pandehan'ny mpamily. Fanao ny mpampiasa lalana tato ato ny mirimorimo be rehefa mahazo arabe malalaka. Izay tsy fitandremana izay anefa ny manome vahana ny lozam-pifamoivoizana tahaka izao niseho izao. Mbola eo amin'izay vaovao ny lozam-pifamoivoizana izay dia tsikatra tato ato fa miamaro ireo lozam-pifamoivoizana ho an'ny kodiarana efatra zany na ho an'ny kodiaran-droa. Nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay tamin'ireo olon-tsotra sy ireo mpamily. Ravorazafy Mahinina sy Andry Rakotomalala. Farafahakeliny trangana lozam-pifamoivoizana miisa 10 no misy eto Andrenivohitra isan'andro ankoatra ny loza eny amin'ny lalam-pirenena. Voamaly lehilahy iray no namony eny teny Mahamasina, fiara tsy mataho-dalana no nandona azy ary maty teny eo. Olona iray hafa tapatongotra miaraka tamin'ny mpamily. Omaly ihany teny Androndrakely, olona roa no naratra ny nentina notsabonina tany amin'ny hôpitaly. Arakaraka le fitondrana iko, arakaraka fitondran'le olona tomobile zany tena marina. Fa tsy voatery permis io na samy arakaraka le fitondrana. Eny efa misy idiran'le permis ihany koa nefa na zany. Raha ohatra hoe fosika le izy dia zay mahatonga azy ohatr'izay. Dia raha moto indray arakaraka ny pièce vidinany anazy ireny normal. Moto natsangatsangana moa zany tena marina dia vidina dia manangana moto dia avy eo dia mitondra anao avy eo. Zay mahatonga an'ireny. Family tsy dia mitanjona loatra moa ilay mpandeha koa mandeha eny amin'ny arabe.
zay mahatonga le accident mata moa le misisisika eny dia zay mampatonga le accident mitsofotsofo eo ny fitandremana le mpamily moa eo koa le mpamily zany misotrosotro dia zay mahatonga le accident reny na tômôbila koa zany mety ratsy atretin ohatra. Tompona andraikitra voalohany amin'ny fitrangana loza-pifamoivozana eto amintsika ny ananivony ny fitsarana ny fiarakodia ny mpitandro filaminana ary ny mpandeha sy ny mpitondra amin'ny ankapobeny dia ny kodiaran-droa ny moto no tena betsaka iaran-doza raha ny antotany Savoray. Any ivelany dia fantatra izao fa nahitana tsimikaretina coronavirus ihany koa ny tanànany Mayotte. Nisy ny fanambarana fampahafantarana izay nataon'ny ARS tany an-toerana androany. Germaine Menjanahary sy Tahiriny Aina. Tsy mitsahatra miparitaka ny tsimikaretina coronavirus aty amin'ny kontinanta afrikana. Nahitana tranga indray tao Mayotte. Raha ny fantatra dia lehilahy iray avy any Oaza izay tonga tao Mayotte ny talata teo no nahitana ity tsimikaretina ity. Nanamafy ny fisiany zany ny filazany ny talen'ny ARS Ramatoa Dominique mahakasika ny fisiany zany tao an-toerana. Raha ny fantatra hatrany dia nandritry ny 3 andro no nanaovana io fitiliana io tao amin'ny toeram-pitsabony tany an-toerana ary nahitana ny ihany amin'ny eto fisiany tsimikaretina ary no mafisy ny valin'ny fitiliana raha teo izany. Raha ny vaovao azo dia 30 taona ity tovolahy ity ary manambady saingy mbola tsy mananjanaka kosa. Ity no trangana coronavirus voalohany tao Mayotte. Manamafy ny amin'ny fiparitany ity tsimikaretina ity ny ao an-toerana. Mahalona izany dia nandray fepetra avy hatrany ny prefektura ao Mayotte ny amin'ny anakatonana ireo. Raha manokana indray dia fantatra fa efa mahatratra hatrany amin'ny 500 ireo olona matin'ity tsimikaretina ity raha ny tarehimarika izay voaray farany. Italia no firenena nahitana fahavoazana betsaka indrindra tamin'ity tsimikaretina coronavirus ity, taoriny ny firenena Chine. Izay ihany koa tompo klasy tompoko vavy no nentinay namarana ny fampahalalam-baovaon'ny MBS tamin'ity herinandro ity. Ankasitrahana feno ianao miara-dalana aminay ary manentana sy manasa anao izahay ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny herinandro. Raha mpitso dia ao anatin'ny miara-mampita, ao anatin'ny onjapeo maromaro iarahan'ny AZ Radio, ny MBS ary ny Radio Mada. Veloma tompoko.